tena fanarana reo zareo amin'ny resaka Jesosy nareo ty. Fanarana reo fa samy miteny fatany tsisy lôjika mihitsy zatra resanareo hafa nytenen'ny hafa, hafa nytenen'ny hafa. En tout cas, zavatra tsisy mitombona fa débile daholo zatra resanareo. Raha ny teny aho hoe tsy niandrany Jesosy na mana avy any an-danitra na force avy aiza, fagagana avy aiza, fa de tena nierim-batako sy nieritsaiko no natafavoaka anaty tamin'ny fiainana. Raha zay ny teneniko. Zany hoe mety mbola critiquer ny sasany le tafavoaka amin'ny fiainana. Fa tiako tena mitafavoaka amin'ny fiainana de niala ny mitrongo vohomana any Madagasikara. Mitrongo vohomana mahantra velona ohatran'ny mahazo ny 20% gasy. Le 20% gasy de miaina anatin'ny $2 moins de $2 par jour. Za tena fa lavitra be an'izany. Zay ny teniko fa tafavoaka. Fa sao de isy critique indray hoe langa tafavoaka, langa manan-karena. Zay tsy maintsy hisy anina foana. Fa ny zara tenena de hoe raha ohatra tafavoaka, raha tafavoaka zany, tafavoaka ny ala zany de hoy za hoe nierim-batako sy nieritsaiko no nampiasaiko sy nina moa zany ny mokondosiny rehetrarehetra fa tsy niandry an'i Jesosy, tsy niandry mana avy an-danitra, tsy niandry miracle. Zay ny teneniko de miteny ny olona hoe raha tsisy an'i Jesosy anao tsy tafavoaka. De hoy za zany aretsy 20% anaty malagasy manianganina hatramin'izao reo. Reo nga tsy inona moa zany tsy nametraka ny fiainana amin'i Jesosy. Ahoana reo manianganina. De miteny ray ny sasany. Zay zany le anankiray ny sasany miteny hoe tsy tafavoaka ohatr'izao ianao, tsy nanjara ohatr'izao ianao raha Jesosy. De ny ato ambadika ato indray miteny hoe hoy za hoe ary ahoana re tsy 20% anatin'ny gasy manianganina retsy. Aiza Jesosy. De miteny ray sasany hoe tsy lainandrao ny arena. Ny fahasoavana avy amin'i Jesosy ny resaka inona moa zany paix intérieure. Inona moa zany amin'ny fanahy moral, tsy haiko inona fa tsy lana le arena. Nefa eo ny sasany vao miteny mihitsy hoe nazahoako arena. De resaka Jesosy nanampy ahy. Ary retsy tsisy nanampy retsy. Ary reo fofotra mivavaka isan'andro mameno fiangonana an'ireo ahoana aiza Jesosy. Fa tena débile zany, resake zany. Ampiason'ny mpanjanatany sy ampiason'ny mpanandeha fotsiny hoe tsy important eto ambony tany fa any an-danitra any, any akoatrany. Le rony tsy tany. Tsy tany le rony fa ampiason'ny fotsiny ianao hoe io fananany eto tsy koa reo zarao aminay taninao tsy zarao daholo fa ary de tokoa de bebaka sanandro amin'ny baiboly iny seboly io tena baiboly io tena baiboly io tena Jesosy. Satria draba fa ny tena marina tsisy Jesosy anampy anao zany eto ambony tany. Tsisy. La preuve favahan'ny nataony gasy anatin'ny firy zany 2 siècles zay. Aiza Madagasikara amin'izao. Ivavaka ho amin'ny firenena. Aiza ny firenena hatramin'izao. Ivavaka ho amin'ny tanindrazana. Aiza ny tanindrazana amin'izao tsy voaiko maniny. Ka tsy mety tonga sana mihitsy le olona, tsy mety tonga sana mihitsy fa de ampiasonina de eny de feno fiangonana, feno ny arabe, feno ny télé, feno ny Facebook, feno ny radio, feno ny eny an-dalana hatrany feno Jesosy. Nefa tsisy an'izany. Tsisy inona zany action ataon'i Jesosy zany eto. Fa de ny inona zany herim-batanao sy ny heritsainao sy ny fahavononanao ny efficacité ny zavatra ataonao ihany natafavoakanao. Zay le izy. Ka jereo tonga ny corona de ivavaka amin'i Jesosy ny vavaka irasam-pinoana makatsy makaroa. Aiza tsisy afa-tsy ny laboratoire ihany mikaroko aiza le fanafody ahoana ny inona moa zany ny ADN ahoana ny formule n'ity virus ty. De zay ny tadiavana vaccine sy fitsaboana zay ihany masitrana. Fa raha ivavaka amin'i Jesosy ampy zay Jesosy fa manianganina amin'ity virus ty. Aiza tsy narombola rendrika amin'izao fotoan'izao. De avy eo ny mpitondra fivavahana ndeo ivavaka aiza le rony. Tonga ny virus aiza le rony. Tsy misitrika. Nitsoka daholo hatramin'ny papa hatrany amin'ny sefiny farany avo amin'ny vavaka ara nitsoka tsisy hoe aiza Jesosy. De avy eo le rony ndray mitarika ny olona hoe andao rangahy ivavaka fa anina satria tsisy rakitra. De misy an'izany hoe alefaso vola na inona moa zany Orange Money ny rakitra. Tsy leke zany fa tsy tena draba loatra hoe tena mora ampiasonina. De atao fivavahana distance tsy haiko écran géant makatsy makaroa fivavalana zany. Ça sert à rien du tout. Tsy zay ny afaka ny inona moa zany coronavirus tsy zay. Zay le izy. Tsy fivavahana isanandro ny tafavoaka Madagasikara
tsy zany mihitsy. Ary au contraire ny fanantenanao any Jesosy anampy anao amin'ny fiainanao zay mihitsy voanka marendrika anao. Satria ianao mietreritra fa misy force spéciale, misy force inao moa zany tsy haiko avy zavaka manampy anao de zay ny avitanao zavatra fa non, tsisy afa-tsy ty de ity zay ihany. Zay ihany natafavoaka. Ny proof zany tsy nanaraka inona moa zany tsy niandra Jesosy de tafavoaka an'io inona moa zany bourbier io, tafavoaka an'io mitrongo vomana io fa ireo le mitrongo vomana hatramin'izao reo miandra Jesosy de mbola vao mainka mirendrika. Zany hoe tsy mazava be zany resaky zany. Tsy mazava be zany resaky zany. Fa de ny olona zany rehefa mora ambakaina, rehefa draba le olona de mora mino, hoe mino fotsiny ihany sambatra zay nahita nefa tsy nino. Fa rehefa kosa omeno ny zavatra concret ny olona bado, hoe zao ny zavatra concret hoe tsisy afa-tsy zao ihany zavatra réel, zavatra hitanao no atafavoakanao. Rehefa tenao an'izay izy tsy mety mino, mafy lo be, tena mafy lo, tsy mety mino mihitsy izy. Omeny olona rivotra, balance aloha ty bebolo tsy hay zay fiavinany avy aza, omeny tantarany olona rivotra, misy Jesosy zany any Nazareta makatsy makaroa de mino izy. Fa rehefa omena concret hoe ahoana ny fiainanao zao concret androany, ahoana ny fiainana Madagasikara, ahoana nareo isambatan'olona, de tsy mino izy fa tsy maintsy misy Jesosy ihany. Ciao.